Information. Anomboka ny fahatelopolo ny volana aogositra hatramin'ny fahatelo ny volana septambra ho avy izao ny fotoana omeny Madavision ireo mpiantsena ka nomezana tombo manokana ireo ray aman-dreny amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra. Ho an'ny ray aman-dreny izay tsena any amin'ny grande braderie dia sady afaka mahita n'ireo kojakoja ilaina any am-pianarana toy ny fourniture scolaire ianareo satria maro dia maro ny stand hivarotra an'izany amin'ny fotoana io. Amin'ny maha-panohana ofisialy ny cahier marque l'étudiant amin'ny ity indray mitoraka ity dia hanome fihenam-bidy hatrany amin'ny 20% izy ireo. 20% prix de gros zany no ataon'zareo mandritry ny 5 andro navarotra amin'ny grande braderie. Tsy ho atao ambanin-javatra ihany koa ny fihenam-bidy 5% isaky ny trano eva ary efa isy fepetra ho raisina ho an'ireo izay tsy manaraka io fihenam-bidy io. Tena afaka manao fitarainana ianareo satria anananay ny vidin'entana amin'ny andavanandro an'ireny mpivarotra ireny ary io fihenam-bidy io dia ny ampianary nanaovany sonia ny ampiarana anazy mandritra ny 5 andro navarotra ny amin'ny Palais des Sports mandritra ny Grande Braderie de Madagascar. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.